Le 22 février prochain seront dévoilés les résultats de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Cet indice mesure le niveau perçu de corruption dans 180 pays dans le monde, dont Madagascar. Le score de Madagascar dans l'édition 2016 de l'indice était de 26 sur 100, un score qui plaçait la grande île à 145e du classement mondial. Quelle sera l'évolution du score de Madagascar cette année? Qu'en pensent les citoyens? Eto ohatran'ny mibahana be ilay corruption eto Madagasikara, mibahatoerana be. Miainga avy any amin'ny farany ambany io ka hatrany ambony. Kolokolo misy daholo na any amin'ny privé na any amin'ny fanjakana, dia surtout ny fanjakana na vao manao taratasy dia tsy maintsy misy an'ilay hoe fantatry anina dia tsy maintsy mandoha vola kely, zay. Araka ny hevitro ny fahitako azy ahitana azy daholo ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tena mbola tsy naheno an'ilay Transparency International mihitsy aho zao raha tsy vao zao. ONG international mandrefy ny tahana kolikoly isaky ny pays. Zay ny aloha mbola tsy henoko izay resaka Transparency International zay. Mbola tsy naheno raha tsy vao zao. Mbola tsy naheno mihitsy. Ie, zany hoe amin'ny gazety na amin'ny famakiana gazety no tena nahenoko azy moa zany. Hoe isan-taona dia misy filaharana nataon'ny Transparency International mikasika ny indisina tahana kolikoly amin'ny firenena anankiray. Mbola ohatrany tsy naheno an'izany. Les gens pensent en général que c'est Transparency qui détermine les points des pays. En fait, l'IPC, c'est comme le classement FIFA en football. Il y a le classement mondial aussi sur l'IPC. Donc, en fait, il y a un pool d'experts multidisciplinaires au niveau de Transparency à Berlin qui décortique les rapports de différentes sources, des différentes organisations comme la Banque mondiale, la BAD. Il y a aussi des fondations, des sociétés privées, des organisations internationales qui produisent, qui publient des rapports qui est finalement exploité au niveau de ces pools d'experts à Berlin et qui détermine le score des différents pays. En fait, le score est compris entre 0 et 100, c'est-à-dire que si le score est mauvais, c'est-à-dire que le pays est très corrompu. Et le bon score traduit donc l'intégrité du pays. Mety eo amin'ny 30 eo zao azon'i Madagasikara. Tena ratsy be. Mety ataoko hoe 5, 10 sur 100. Tena latsa-datsaka ihany tsika any amin'ny 5 ihany ngamba. Raha ny fahitako anazy manokana 10. Za manao hoe rehefa ny mpitondra no manome ohatra ny mpitondra dia rehefa zay aloha ny voalohany indrindra mila manome modèle izy dia ankoatr'izay zay olona tsy manaraka an'izay modèle omeny hoe zao ny lalàna mikasika ny corruption dia saziana. Rehefa voasazy eny io, rehefa discipliné daholo ny olona, tsisy manao an'izany corruption zany intsony. Amin'ny resaka éducation na ny hitako hoe zay ny solution voalohany indrindra. Satria tankeotrendra ny vahoaka malagasy corrompu ny izay hitondra anazy eo. Ny vahaolana, ny toe-tsain'ny tsirairay mihitsy no tsara hovaina zany. Raha tsy ny toe-tsaina no miova aloha dia sarotra ihany ny ao koa ilay fitiavan-tena, fitiavam-bola dia tsy fahamarinana.
dia raha tsy ireo no foana dia tsy misy ny dia meratsy foana e. Ao foana ilay kolikoly raha tsy ireo no mivoatra. Dia fahatsiarovan'ny tenany tsirairay, fahatsiarovan'ny tenany tsirairay mihitsy, izay mihitsy ny tena mety aminy.